للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف ثواب بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Manatitra ny arahaba ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitry ny vivaha. Manaraka an'izay mbola tafiditra ao anatin'ny tantarany mpaminany Mosa alayhi salam isika amin'ny ity andro anty. Noresadresantsika teo ny zavatra rehetra izay nitranga talohany nahaterahany mpaminany Mosa alayhi salam. Fa amin'ity andro anty kosa insha Allah atsika andeha hiditra ao anatin'ny fahaterahany izany mpaminany Mosa alayhi salam izany. Hitantsika mialoha kely nahaterahany mpaminany Mosa alayhi salam fa namoaka lalàna i Firaona fa hoe vonona avokoa ny zazalahy izay nateraka ny Bani Israely, ka nandeha ny famonona ka tonga teo amin'ny arivo, izany hoe 1000 plus, izany hoe arivo mihoatra ny zazakely maty ary narina tao anatin'ny nily ireo zazakely ireo. Ary Firaona antony navitany namona an'ireo olona marobe ireo dia niara-niasa tamin'ny olona mavo izy. Isan'izany nandefa ireo mpitsikilo, izany hoe ireo karazana espionnage. Isan'ny tanàna na toerana izay misy Bani Israely dia tsy maintsy misy mpitsikilony amin'izay fotoana izay. Rehefa mahita vehivavy anankiray bevoka izy dia araha-maso izany vehivavy izany, ka rehefa miditra ao an-tranony dia asiany trasy, izany hoe asiany famantarana kely hoe ato misy vehivavy bevoka. Tsy misy olona mahalala afa-tsy iny olona izay hoe nametraka azy ihany no mahalala fa hoe misy trasy. Ka amin'ny andro izay hiterahany vehivavy io dia tonga ireo miaramila amin'ny Firaona mamona an'izany zazalahy izany, raha ohatra ka lehilahy izany zaza nateraka izany. Izany no asany Firaona. Tsy vitan'izany ihany koa fa maro amin'ireo Bani Israely koa dia voakaramany Firaona noho ny fitiavana harena, no sady noho ny fitiavana ihany koa voninahitra dia anisany niditra ho mpitsikilo ny Firaona ireo Bani Israely. Isan'izany lehilahy anankiray izay fantatra amin'ny anarany hoe Karona. I Karona alayhi lana dia anisany vahoakany mpaminany Mosa alayhi salam. Izy dia anisany min Bani Israely satria Tompo Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao inna Karona kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Izany hoe i Karona dia anisany vahoakan'ny Mosa, ka vahoakan'ny Mosa eto dia vahoaka Israeliana. I Karona zany dia anisany ireo vahoaka Israeliana, saingy noho ny fitiavany voninahitra sy ny fitiavany vola dia nikaramainy Firaona, ka lasa izy taty aoriana nanao jasus na ihany koa nanao mpitsikilo izay misy vehivavy teraka, ka lany zanany dia miantso ireo miaramila izy mamonana izany, ka nahazo voninahitra lasa waziry na lasa ministra na olona ambony eo manoloana ny Firaona izany Karona izany. Ka izany no zavatra izay nandalo. Ka tamin'io indrindra, tamin'io fotoana io indrindra dia teraka i mamany Mosa alayhi salam. Izany vehivavy izany dia bevoka. Dia tamin'ny andro na bevoka satria efa nilatsaka io didy fa hoe tsy maintsy vonona ny zazalahy teraka eo, dia inona zavatra nataony mamany mpaminany Mosa alayhi salam? Ny zavatra nataony vehivavy io tamin'izany fotoana izany dia nifanaraka tamin'ny vehivavy jirany, izany hoe ny vehivavy mpifanolobodirintrina eo aminy izy, izay mitovy fotoana aminy. Rehefa misy fisavana tampoka dia izy mivadika any amin'ny tranony ilay vehivavy, fa ilay vehivavy izay mitovy fotoana aminy mivadika ato an-tranony, ka hita zany fa tsy misy vehivavy bevoka ao. Rehefa lasa ny miaramila dia miverina izy ao an-trany. Izany no nataony mamany mpaminany Mosa mandra-pahaterany, ka tsy tratra mihitsy izany vehivavy izany tamin'ny izy bevoka. Satria rehefa misy ny ireo miaramila mandalo manao fisafona tampoka dia io vehivavy izay jirany na io mpifanolobodorindrina aminy no maka toerany mpaminany reny ny mpaminany Mosa ao an-tranony, ka tsy misy olona bevoka fa izy dia miafina any ambadika any i mamany mpaminany Mosa alayhi salam. Ka tamin'izay fotoana izay ziska izy teraka
tamin'izay fotoana zay. Rehefa teraka izy vakiasa loha, inona ny zavatra zay ataony? Satria nilatsaka ny didy fa hoe tsy maintsy vonina ka lehilahy indrindra io zanany io antsoina hoe Mosa alayhi salam. Ny asa loha izy, inona ny zavatra zay ataony? Inona ny tokony atao? De teo indrindra teo amin'ny fiasan-doha izay nahazo azy zany, de niteny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Zany teny Allah subhanahu wa ta'ala zany dia niteny manao hoe wa awhayna ila ummi Musa, nomeny tsindrimandry ireniny Mosa. Tsindrimandry eto tsy hoe wahyu na hoe zavatra avy amin'ny Allah hoe avy tamin'ny Jibril alayhi salam, la tsy zany no tentenena fa nomeny tsindrimandry. Zany hoe nomeny afatra mangingina tao amin'ny tsainy ny reniny Mosa manao hoe an ardi'ih, hoe ampinonoy ny zanakao. Fa idha khifti alayhi, fa raha ohatra kosa na matahotra amin'ny fampitonoana azy, fa alqihi fil yam, zany hoe ario eny amin'ny moron-drano Nily zany zanakao zany. Wala takhafi wala tahzani, ary anao aza matahotra no sady aza malahelo, inna radduhu ilayki, satria zay hamerina azy ho averinay aminao izany zaza zany, wa ja'iluhu min al-mursalin, ary nataonay ho isan'ireo iraka lehibe izany zanakao izany. Zany no zavatra nandalo tamin'ny reniny mpaminany Mosa. Hitantsika zany amin'io aya na io andiny masina ny Allah subhanahu wa ta'ala io dia misy amrain, zany hoe didy anankiroa nalefany Allah subhanahu wa ta'ala aminazy, ary misy nahyain, nisy ihany koa ny fandrarana ny zavatra anankiroa, wa misy basharatain, zany hoe misy ihany koa vaovao mahafaly anankiroa. Inona ny amrain, ny hoe didy anankiroa zay nilefany Allah subhanahu wa ta'ala an ardi'ih, zany hoe ampinono izy. Fa idha khifti alayhi, rehefa matahotra azy, fa alqihi fil yam, zany hoe ario atsipio anatin'ny rano Nily raha ohatra ka matahotra amin'ny fampinonoana azy ianao. Zany hoe zavatra anankiroa didiny alefany Allah, na izy ampinonony tazominy eo aminy, na izy ariny na atsipiny eny amin'ny moron-drano Nily. Zany zavatra anankiroa zany no didiny alefany Allah subhanahu wa ta'ala. Ary nahyain, zany misy fandrarana anankiroa ihany koa, la takhafi wala tahzani, aza matahotra anao ho izy ary aza malahelo. Ary misy ihany koa basharatain, zany hoe vaovao mahafaly anankiroa, inna radduhu ilayk, ho averinay aminao izy, zany dia vaovao mahafaly, zany hoe mbola ho averin Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny reniny izy, wa ja'iluhu min al-mursalin, ary vaovao mahafaly faharoa zay tena tsara dia nataonay ho isan'ireo iraka sy olona ambony izany zanakao zany. Ka rehefa azony reniny Mosa izany tsindrimandry zany, de nanomboka izy nanomana ilay zavatra zay asiany an'izany Mosa alayhi salam. Nanao ireny karazana zavatra na sobika kely misy asiana zavatra reny dia alefa eny amoron-drano. Zany napetrany tao anatiny izany mpaminany Mosa alayhi salam ka nalefany amoron-drano ny Nily. Rehefa nandeha amoron-drano Nily izy dia niteny tamin'ny anabaviny, zany araka ny voalazantsika, satria Mosa alayhi salam dia manana anabavy lehibe anankiray antsoina hoe Maryam. Teneniny tamin'ny anabaviny hoe andana arao-maso. Arao-maso aiza ny toerana andehanany zany sobika misy an'izany mpaminany Mosa alayhi salam. Rehefa nanara-maso io zanany io dia rehefa nanara-maso izy dia hitany fa nandeha tany amin'ny tranony Firaona mihitsy, na ny lapa izay misy an'ny Firaona, ny lalana izay nisorany zany sobika misy an'ny mpaminany Mosa alayhi salam. Ka teo izy natahotra, satria inona no antony? Nieritreritra izy ireo alefa io dia tsy ho andeha any amin'ny tranony Firaona, fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy no nandefa n'izany sobika zany ho eo amin'ny tranony Firaona. Ka rehefa tonga teo izy dia niteneny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe faltaqatahu ahlu Firaona liyakuna lahu aduwan wa hazana. Rehefa tonga teo amin'ny lapany isan'ny Firaona izy dia vadin'ny Firaona, aly Firaona, zany hoe ahly Firaona. Eto dia tiako hanazava tsara amin'le tenintsika matetika hoe al bait na ahly bait, eto dia
fantantsika fa teneniny Allah subhanahu wa ta'ala faltakaltahu alu firauna, nahita azy ny vadiny Firaona, zany hoe aly Firaona, fianakavian'ny Firaona, ny vadiny Firaona tiany tenenina eto. Satria raha ohatra ka Firaona no nahita ny mpaminany Mosa teny am-piandohana dia efa mivonony zany, satria ordre na miaramila amin'ny Firaona nahita an'izany dia tonga dia mivonony, tsy misy mihitsy zany olona manana fiantrana raha ohatra ka nahita ny mpaminany Mosa. Fa ny vadiny Firaona, aly Firaona, zany mbola manambara fa hoe ahlul baiti, na ahlul baiti dia manambara fa vady tafiditra ao anatiny, ary vady no voalohany amin'ny ahlul baiti. Zany dia nahita azy, nahita n'io zany ny vadiny Firaona, faltakatahu alu Firaona, nahita azy ny vadiny Firaona dia teo dia nitia, satria araka ny voalazantsika efa misy 2 andro zay manao hoe wa alkaitu alayka mahabbatan minni, zay olona mahita mpaminany Mosa alayhi salam dia nampidiriny Allah subhanahu wa ta'ala fitiavana ao am-pony izy ireo. Ka vadiny Firaona raha vao nahita ny zazakely zany, satria izy tsy niteraka dia nakatia zany zaza zany, ary tsy vita izy nakatia ary nanome ordre ihany koa amin'ny Firaona manao hoe la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada, dia niteny izy hoe aza vononareo io zaza io fa izy io na alaintsika izy, na izy mety ahasoa ny fiainantsika, na ihany koa izy ho alaintsika ho zanaka any aorinany. Dia lasa i mpaminany Mosa alayhi salam ibn Firaona bitabanni, zany hoe zanaka ny Firaona adoptif, fils de Firaon adoptif zany i mpaminany Mosa alayhi salam tamin'izay fotoana izay. Rehefa vita zany zavatra rehetra zany dia nalaina izy ireo, nalaindreo i mpaminany Mosa alayhi salam tao amin'ny lapa izay nisy azy. Fa eto kosa nisy zavatra mahagaga, teneniny Allah subhanahu wa ta'ala manao wa harramna alayhi al-maradi'a, zany no fez zany tsy navelany Allah subhanahu wa ta'ala afaka mihetsika ny vavany na molotra ny mpaminany Mosa alayhi salam amin'ny rehetra tao andapa, satria nisy vehivavy maro tao andapa zay nilatra dia ampinono azy fa tsy nisy ny ekeny izy ireo. Ka rehefa tsy nisy ny ekeny zany na dia iray tamin'ireo nonon'ireo vehivavy tao andapa dia inindrina nararotiny Mariam, zany hoe anabaviny na nararotra tamin'ny fotoana hoe niditra tao andapa, ary niteny izy manao hoe hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lahu wa hum lahu nasihun, moa ve watoroko anareo, holazaiko aminareo aiza ny trano na vehivavy mety mampitono an'io zaza io, ary zao izy dia anisany hoe manome hevitra anareo amin'izay fotoana zay. Dia teo i Firaona, takatra ny Firaona hoe inona zavatra ty ataon'ity vehivavy ty, dia izy nantany iza ianao, ary iza zany vehivavy mety hampinono azy zany. Dia namaly iny vehivavy Mariam na vaviny Mosa alayhi salam, dia niteny izy hoe zay ozy izy dia vehivavy avy amin'ny Bani Israely, fa kosa zay ozy izy asanay sy asako sy ny reniko dia mampinono ny zaza rehetra mba ahafahanay mahazo an'izany vola zany, fa zay tsy misy olona fantatray na inona na iny. Dia teo i Firaona alayhi lana niteny manao hoe andehana ary antsoa izany vehivavy zany ho tonga aty aminay aty ho ampinono an'ity zaza ty raha ohatra ka vitany tokoa mampinono an'izany zaza izany. Dia teo niverina izy nandeha tany amin'ny reny Mosa alayhi salam, andeha akany zany reny Mosa zany hampinono azy. Rehefa tonga tao vao nipetaka tamin'ny vavany mpaminany Mosa alayhi salam ny nonony reny, dia teo dia nangina izy, tsy nitabataba, tsy nitomany intsony, ary nono tsara izy. Gaga ihany koa Firaona hoe fa iza ty vehivavy ty mahatonga izy mankatia an'izany nonony zany vehivavy zany. Dia niteny izy hoe man anti, iza ianao raha vehivavy, dia namaly iny vehivavy iny ny reniny mpaminany Mosa alayhi salam manao hoe ana imra'atun, zao ozy izy imra'atun tayyibatul laban la ya'ti tiflun illa qabilani warada minni, zao ozy izy dia vehivavy anankiray zay hoe tsara ronono, zany tsara nonoko ozy izy, ary tsy mbola nisy hatramin'izay ozy izy olona na zaza tonga teo amin'ny ka nanda. Dia tonga saina Firaona ity vehivavy ty zany mendrika atao ho mpampinono an'ity zaza izay nalainay ho zanaka ity. Ka nanomboka teo ny reniny mpaminany Mosa alayhi salam, tsy vitany hoe tanteraka zany ilay teniny Allah subhanahu wa ta'ala manao inna radduhu ilaik, hoe ho averinay aminao io zanakanao io. Ka tafaverina i mpaminany Mosa alayhi salam amin'ny reniny, zany miverina. Tsy vitany hoe tafaverina ihany koa, fa mbola karamaina ny reniny mampinono ny zanany,
zany hoe karamaina isambolana isan'andro isambolana ny reniny mpaminany Mosa amin'ny fampinonony an'izany Mosa izany. Ka teo indrindra no nahatonga ny mpaminany Mosa alayhi salam nanomboka ny nono ary nankatia ny verina ny fankatiavana izy sy ny reniny sy ny ihany koa fampanantenany Allah subhanahu wa ta'ala, ary ilay fitiavany ny mamany anankiray izay Asia vadin'ny Firaona any mpaminany Mosa alayhi salam dia nentombo andro aman'alina satria araka ny teniny Allah subhanahu wa ta'ala manao wa alkaitu alayka mahabbatan minni, zany hoe tsy misy olona mijery amin'ny mpaminany Mosa afa-tsy hoe mankaty azy. Zany no lesona lehibe izay azontsika tsoana tamin'iny tantara mpaminany Mosa alayhi salam. Entintsika maranina azy dia fanontaniana manankiray manao hoe fa maninona tao amin'ny tranon'ny Firaona no nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala any Mosa alayhi salam fa tsy amin'ny toeran-kafa, dia valy ny tsotra satria izy Firaona manenjika ny olona rehetra, ny zaza rehetra. Ka raha ohatra ka amin'ny toeran-kafa no nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala ny mpaminany Mosa alayhi salam dia mety ho tratrany Firaona ka ho tapany ho vonoany zany. Fa raha tao an-tranony kosa dia misy mpiaro izy, eo ny vadiny dia miaro azy, zany hoe zay tenen'ny vadiny dia arainy Firaona amin'izay fotoana zay. Tsy vitan'izany fa araka ny voalazantsika afaka omaly ihany koa fa mamnon li bani Israel at-ta'lim, zany voarara ho an'ireo zanak'Israely ny fianarana. Ka raha ohatra ka mipetraka tany amin'ny bani Israely mpaminany Mosa alayhi salam dia tsy tafanao tsy tafandeha am-pianarana, zany tsy nianatra mihitsy izy fa tao andapa izy dia nianatra arakaramaina manokana ny olona mampianatra azy, zany hoe nampiakatra avo lenta ny faripahalalany mpaminany Mosa alayhi salam ny fandehanany tao andapa. Ary tsy vitan'izany ihany koa raha ohatra ka mifanerasera isan'andro amin'ny Firaona i Mosa alayhi salam dia fantany ny fotoana fatorian'ny Firaona sy ny fifoazany. Tsy vitan'izany fantany ihany koa rehefa tezitra Firaona inona ny zavatra tokony atao, rehefa faly izy ny zavatra tokony atao. Amin'ny fotoana tahaka izao Firaona matory, amin'ny fotoana tahaka izao izy misakafo, inona sakafo tiany, inona resaka mety tiany Firaona, satria aoriana kely ao dia hiverina mpaminany Mosa alayhi salam dia hitsangana manoloana ny Firaona, ka amin'ny fotoana izay hoe fantany no hitsanganany manoloana ny Firaona, ary resaka izay mety mahafaly ny Firaona no ataony satria niara-niaina tamin'ny Firaona. Zany no fahendrena lehibe tiany Allah subhanahu wa ta'ala ampitaina tamin'ny fandefasana any Mosa alayhi salam hitsangana sy hotaizana ao amin'ny tranon'ny Firaona alayhi lana. Zany no tantarany mpaminany Mosa alayhi salam. Tonga teo amin'ny fahaterantsika tamin'ity androany ity, inshallah hotizantsika izy raha ampitso mahakasika ny zavatra nitranga taorian'ny fahaterany mpaminany Mosa alayhi salam sy ny tantarany bani Israel. Misaotra anao nanaraka an'izany fandarina zany hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako manome ny fotoana ho amin'ny raha ampitso indray inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة. قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي البشرية. كل حرف سواد بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات.